voninahitra sy hafaliana lehibe ho anay eto anivon'ny Vision Madagasikara no mitsoka eto anio amin'ity lanona ofisialy sy manan-danja ity dia ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny boky ny diarin'ny Anne Frank ho an'ireo tranomboky sy fitoerana ara-kolontsaina eto amintsika. Ity hetsika ity dia mifanakaka tanteraka amin'ny vinan'ny Vision Madagasikara izay fehezina amin'ny teny faneva hoe mamorona Madagasikara vaovao. Tsara mariana ihany koa moa fa ny diarin'ny Anne Frank dia voan-kevitra avy amin'ny Andriamatoa Zozara Bokana. Izy moa no président ny Vision de Madagasikara na ny Vima zany andao mitsika tehaka manokana na dia jeto ary izy misy soliteny eto mba hampita zany tehaka mavy be zany. Tokolasy tokovavy dia ariarian'ny ministera misana ny kolotsaina ny fampiatranona ny amboara-goavana tahaka izao ary ambaran'ny ministera fa vonona izahay mbola ampivelatra izany sy ampitombo izany ary tsarovy fa mahasoa tena bahoakanay dia eo anilanareo mandrakariva Andriamatoa minisitra sy ny ministera ny kolotsaina manampy anareo makasiraka tompoko lamaka telona tokovavy sotra indrindra tompoko. Anoratra fotsiny zava-misy toy ny fanaon'ny olona rehetra fa te hitantara na tongavany diary olona sanamana akaiky mihitsy ary ity namany ity dia hitondra anarana hoe Kitty. Aleo fitinikely aloha ny tantarako na dia ho sarotra amiko aza izany satria tsy ho azon'ny olona zavatra ho lazaiko an'ny Kitty raha tsy tonga mahafantatra ny tantarany ainanay izy. Nandalo sedra mafy zahay satria niaina ireo lalàna amin'ny feno jiosy napetraka Hitler sy ny Nazi tamin'ny fianakaviana mijanona teo Alemana. Nandalo sedra mafy tokoa izahay. Araka ny tenena teo am-piandohana moa zany dia ny tena aton'ity lanonandro ity dia ahafahana mizara ho an'ireo tranomboky pirenena manerana ny Madagasikara. Misy ihany koa ireo université, Alliance Française, ny FM ihany koa. Ireo toerana rehetrarehetra zany ahafahana mamaky an'ity boky ity zany dia ezahanay atao avy ato amin'ny Vision Madagasikara ny hizarana azy.